Ho an'ny taranja tenisy ndraiky kosa dia mpandray anjara misy 300 eo anivon'ny ligue paritra 7 no hiatrika ny fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara eo amin'ny taranja tenisy. Nasimpanovana ihany koa ny sary famantarana na ny logoan'ny Fédération Malagasy ny taranja tenisy na ny FMT isan'ny nivotra ireo vaovao ireo tamin'ny fampiantsoana mpanao gazety nataon'ny mpitatana ity fédération ity. Fatarana andaolobe ny logo ny Fédération Malagasy ny tenisy vaovao. Io logo io moa zany dia marque ny izay asa mapetraky ny Fédération Malagasy vaovao manomboka izao mandritry ny fataona. Faharoa manakarak'izay dia ny annonce na fanambarana ny championnat Madagascar 2017 izay ho atao eto amin'ny club AXA manomboka amin'ny fahafito volana aogositra ka hatramin'ny 20 volana aogositra. Manomboka fahafito ka hatramin'ny fahatelo volana aogositra ny junior sy ny vétéran dia manomboka amin'ny fahaefatra volana aogositra ka hatramin'ny 20 volana aogositra zany dia ny toute catégorie. Ny point manaraka izay resahana teto androany dia ny fandefasana ny tsy antaniony iariniaina izay toa Fédération Malagasy ny tenisy hanao tournée any Zimbabwe. Fifaninanana misy tournoi anankitelo zany ho ataony any Afrika mandritry ny 3 herinandro. Ireo fifaninanana ireo moa zany dia afahany mahazo point 4 ITF, classement amin'ny 4 ITF. Dia point manaraka ny fandefasana ireo équipe nationale U12 hanao championnat d'Afrique any Maroc amin'ny volana septembre. Dia point farany ny fangatahany FMT eo anivon'ny Fédération internationale de tennis ny karakarana tournoi ho an'ny U12, U14, U16, U18 ary ihany koa ny coupe de vice amin'ny herintaona eto amin'ny firenena.